La 4G by Telma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Sidina iray avy any Mozambika no nitondra olona enina no nigadina tao amin'ny seranam-piaramanidina ny Antsiranana ny fito ny lasa teo. Sidina izay nahazo alalana manokana avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana avy ao anivon'ny aviation civile de Madagascar. Manomboka miaina ny isan'ireo marary tsaboana eny amin'ny CTC19 eto Andrenivohitra ho an'ny etsy amin'ny CTC19 Akorondrano manodidina ny 4 isan'andro sisa ny tonga eny an-toerana. Anton'izany ny fisian'ireo toeram-pitsaboana vaovao mandray an-tanana ireo marary raha nambaran'ny tompona andraikitra. Ho vita amin'ity herinandro ity ny fasana misy sazato eny amin'ny fasan'ny firaisampo anosialy ary afaka mandray ireo maty tsy afaka mivoaka an'Antananarivo. Mitaky ny hijerena azy manokana ireo mponina manodidina ny mety ho fiparitahan'ny valinaretina. Izay voasoratra anarana amin'ny olafitry ny infirmiera iandry nolazaina fa infirmiera ara-dalàna. Hatreto misy 504 ireo infirmiera voasoratra anarana amin'izany. 700 ireo CSB dia infirmiera avokoa no mitazona azy raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany ny fifandonana eo amin'ny Israel sy ireo zareo palestiniana. Nanambara ny tafika israeliana fa nanafika ny bande de Gaza. Ainy maro kosa ny fitaran'ny toedrara any an-toerana. Ny adidiny revetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia sidina iray avy any Mozambika mitondra olona enina no nigadina tao amin'ny seranam-piaramanidina Antsiranana ny fafito ny volana May lasa teo. Sidina izay nahazo alalana manokana avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana avy eo anivon'ny aviation civile de Madagascar. Michel Arnarzon. Mbola ny sidina avy any ivelany tafiditra teto Madagasikara izay raha nambaran'ireo mpikambana mivondrona ao anatin'ny syndikan'ny mpiasan'ny ministeran'ny vola. Miantso ny filoham-pirenena andray fepetra entitra mikasika ny sistan'ny Madagasikara ireto farany manoloana izany. Miantso ny filoham-pirenena izay andray andraikitra sy fepetra entitra ho an'ireo tompona andraikitra ambony manome fanomezan-dalana ireo sidina mbola niditra teto Madagasikara izay loza mitatao ho an'ny mpiasa sy ny vahoaka malagasy toy ny sidina ZS 0FD avy any Afrika Atsimo izay nigadona tao Antsiranana tamin'ny 3 ora sy fefantolakandro ny zoma fafito ny volana May lasa teo. Na eo azy ilainao tamina laharana A08 0221 sy ilay voalaza ny filan-kevitry ny ministra ny 20 avrily 2024 ary izay no amafisy ny filoham-pirenena tamin'ny fandaharana manokana tamin'ny alahady 2 volana May 2024 teo dia mbola nisy foana izay sidina izay. Raha ny fanadihadiana natao ny fafito ny volana May tamin'ny 3 ora sy 15 minitra ny atoandro no nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina Antsiranana ny jet privé ny kompania pitaterana Comer Flight Service ZS OFD olona enina no tao anatiny, mpanamory fiaramanidina iray, tompon'ny hôtely ao Nosiankao ny 2, telo kosa mekanisiany ilay helikoptera. Raha ny fanazavana tao aorian'ny fisavana nataon'ny mpiasan'ny fahatseranana sy ny mpafary ny santé aux frontières tamin'ny 5 ora latsaka 10 arivo izy ireo no niazo ny nosy ankao. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny serasera avy eo anivon'ny ACM tamin'ny fandaharana lazaony marina tamin'ny fahitalavim-pirenena ny sabotsy lasa teo. Mbola midiny sistan'ny Madagasikara araka ny baiko ny filohan'ny Repoblika sidina mahazo alalana manokana matoa tafiditra hoy izy. Ny toromarika namen'ny filoham-pirenena dia mety tokoa ny sistantsika. Tsy misy izany sidina tafiditra eto Madagasikara raha tsy mahazo alalana manokana.
Ny fitondram-panjakana mahefa moa no manapaka hoe izavy ny mahazo an'io alalana manokana io arakaraky ny antony idiran'ilay sidina eto Madagasikara. Anisan'ny sidina mahazo ny alalana manokana ohatra ny evasanina na ny fandefasana ireo marary mila fitsaboana ny ivelany. Ny sidina mitatitra entana ihany koa dia mahazo alalana manokana amin'izao amin'ny ara-pahasalamana izao. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany Androany, tsy nisy ny fanafenana iny sidina iny ary nisy ny fahazon-dalana azony. Mipetraka araka izany fanontaniana ny amin'ny hoe evasanina ve sa fitaterana entina no antony nahazoan'ilay fiaramanidina alalana. Ny evasanina sy ny fitaterana entana ihany hatreto no fantatra sy nolazaina ampabe maso fa afaka misitraka izay fahazon-dalana manokana izay. Manomboka mena ny isan'ireo marary tsaboana eny anivon'ny CTC 19 eto Andrenivohitra. Ho an'ny etsy amin'ny CTC 19 Akorondrano manodidina ny 4 isan'andro sisa ny tonga eny an-toerana. Anton'izany moa ny fisian'ireo toeram-pitsaboana vaovao mandray antanan'ireo marary raha nambaran'ny tompona andraikitra Abraham Randriamanana. Isan'ireo paikady napetraky ny tompona andraikitra ho fandraisana antanana ireo marary manoloana ny fianaka ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Ny fametrahana ireo CTC 19 na ireo centre de traitement du Covid-19 ho an'ny eto Andrenivohitra nahitana fihenanta tao anatin'ny herinandro maro ny isan'ireo marary tsaboana eny anivon'ireo CTC, isan'izany ny etsy amin'ny CTC Akorondrano. Raha toa ka mahatratra 100 ireo marary azo raisina antanana eo anivon'ity CTC ity, misy 220 ho an'ny androany nanaovana ny fanadihadiana ny isan'ireo marary teny an-toerana. 4 hatramin'ny 5 andro kosa ny faharetan'ny fitsaboana ny marary iray, tsy mampiseho fahasarotany na ny forme grave ho an'ny etsy amin'ny CTC Akorondrano. Marina hoe ny ena ny isany miditra dia ny ena be koa ny isany mijanona ao amin'ny hôpitaly, izany hoe betsaka izany marary mandeha mody. Tamin'ny voalohany raha ohatra ka eo amin'ny 5 isan'andro eo moyenne ny marary miditra, zao zany mety efa eo amin'ny 4 isan'andro eo moyenne ny marary miditra. Ary reo 20 ireo dia ilay olona mihoatra ny 10 andro ny fijanonana eny aty, izany hoe ilay olona ka grave ny dirany teo dia somary mbola tazomina izy satria mbola tsisy ilay atsotsika hoe secteur hospitalier afaka mandray anazy alohan'ny hodiny tanteraka. Ny fampitomboana ireo toeram-pitsaboana mandray antanana ireo marary no isan'ny antony mampiena ny isan'ireo marary eny anivon'ny CTC raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Efa betsaka le sehatra mandray antanana n'le Covid dia efa dispatché zany le marary. Raha teo aloha teo tsinona izay mandray marary olona avy any Bevalala, Ambatofotsy, zao efa misy CTC any amin'iny toeran'iny dia mazava ho azy raha mihena zany ny aty amin'ny CTC ny avy aty, satria ny avy aty zany dia izay eto amin'ny manodidina eto sisa mamonjy CTC. Zavatra tsy tokony adinontsika dia tsy hôpitaly ity fa centre na prise en charge na urgence fotsiny ihany, izany hoe tsy andry an'ilay fahasitrana ny tanteraka tsika izay lava dia lava ny critère ahafahana miteny hoe sitrana ilay olona, fa rehefa hors de danger ilay olona, izany hoe azo antoka fa tsisy fiasarotany intsony ilay aretina any an-trano any dia alefa mody izy miaraka amin'ny toromarika isan-karazany. Ankoatra izay, ho an'ny etsy amin'ny village Vorondeo Tampenaka, nahitana fihenana ihany koa ny isan'ireo marary sy ny isan'ireo olona manao fitiliana raha ny fanazavana. Izany zao raha ny manao test isan'andro dia efa eo amin'ny miodikodina eo amin'ny 200 olona isan'andro no manao test, ary teo alohan'izay nefa dia avy 3 eny na avy 4 eny isan'andro. Izany hoe fa midina ny olona manao test. Ny miditra marary raisina eto amin'ny CTC, raha raisitsika fotsiny eto amin'ny village Voary dia efa ahitana fa 3 farafabetsany isan'andro ny olona miditra raisina mitsabo teny eto, ary ao anatin'izay dia efa mihena ny olona le hoe tena forme grave no miditra, fa forme modéré no isan'ny miditra ety zany. Na eo azy zany, manentana ny rehetra hitandrina sy homailo ary hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana ny tompona andraikitra, ho fisoroana ny fiparihan'ny valanaretina indrindra ao anatin'ny fidirana amin'ny vanim-potoana ny ririnina. Eny anivon'ireo commune kosa no anatanterana ny fisoratana anarana ho an'ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona maniry ahazo ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 anomboka ny 7 ny volana Jona. Eny ny fanaovana vaksiny izy ireo eny anivon'ireo CSB raha fanazavana azo Abraham Randriamanana.
Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny Covid-19 eto Madagasikara. Misa efatra ireo sokajin'olona natanterahana izany amin'izao andiany voalohany izao, raha ny nambarany teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Isan'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana, ireo mpitandron'ny filaminana, ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona ary ireo olona marefo ara-pahasalamana. Nisantatra ny fanaovam-bakisiny ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mandray an-tanana mivantana ireo marary ny Covid-19 eny anivon'ireo toeram-pitsaboana, eo ihany koa ireo mpitandron'ny filaminana. Araka izany, ny 7 ny volana Jona izao no hanomboka ny fanaovam-bakisiny ho an'ireo mihoatra ny 70 taona sy ireo marefo ara-pahasalamana eny amin'ireo CSB sy ireo toeram-panaovana vakisiny raha ny fampitam-baovao. Eny amin'ny komina no nataterana ny fisoratana anarana ho an'ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona ary takiana amin'izany ny karapanondrom-pirenena raha toka eny amin'ny CSB ny fisoratana anarana ho an'ireo marefo ara-pahasalamana. Tsy aivina, miankina amin'ny safidiny tsirairay ny fanaovam-bakisiny ary tsy antery raha ny nambara ny tompona andraikitra. Tokony ny vahoaka no atao laharam-pahamiana amin'ny fanaovana vakisiny vao ny sehatra hafa. Hoy ny solombavambahoaka voafitsy tao Tomasina. Tsy misy tokony ampiayay kosa ny rehetra ny makasika ity vakisiny ity raha ny fanazavana. Fanampanazavana. Miana eny zao hoe misy vakisiny ho an'ny député dia nefa za zao tiako hoe mba olona keto zany mba vita vakisiny alohan'ny za magnano ka manoloana an'izay dia tsisy olana. Io ne AstraZeneca le vakisiny tonga eo io ihany naratsian'ny fanjakana hatramin'ny voalohany nefa io ihany ny amen'zare antsika zay koa ny zavatra mahagaga. Io le vakisiny farany ratsy nefa io ny azontsika fa za ndraiky tsy olana za afaka magnano an'le vakisiny igny tsisy problème satria 0,0001% ny kany misy problème amin'le vakisiny io fa tsy hoe ny Angleterre zao ny anglisy fa miaigna normal satria nampiasa n'io vakisiny io. Izy vakisiny ataontsika problème io zare io ihany zato isanjato ny vahoakany nampiasay namena ny vakisiny io zany donc tsika tsy tokony atahotra. Ho vita amin'ity herinandro ity ny fasana miisa zato eny amin'ny fasan'ny firaisampo anosialy araka ny fanazavana azo eny an-toerana. Amitaky ny jerena azo manokana kosa ireo mponina manodidina amin'ny mety ho fiparitany valina retina. Io ny nasaina. Vitatra amin'ny 7 isanjato ireo fasana miisa zato amin'ny fasan'ny firaisampo ao Mandrosoa amin'ny komuna Anosialy amin'izao fotoana izao ary afaka mandray ireo olona maty ato anatin'ny faritra Analamanga mandra-piova ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana. Nandritra izay fotoana ny fanamboarana izay teny amin'ny fasambahiny izay an'ny komuna no nandraisana ireo lavo hoy ny ben'ny tanàna. Raha tany am-boalohany izany moa voafaritra le toerana dia manodidididina ny 500 ao. Kanefa raha malala amin'ny fanatanterahany azy izay tsy moramora dia araka ny teniny tao amin'ny faritra sy ny lefina dia 100 aloha zany no vitaina. Betsaka tokoa ny olona izay tsy nafantatra fa voan'ny teny fotsiny filoham-pirenena nalahady ny alatsinainy iny dia fa nisy razana tonga tetỳ. Misy fasambahiny ihany eo amin'ny faritra ity aminay zany dia nezahanay no nandevina an'ireny raha nandritrany ny tenenan'ny filoham-pirenena iny zany tamin'ny lahady iny ka mandraka ankehitriny zany dia teo amin'ny 10 teo no razana nalevinay tetỳ. Tsara marina fa misy hatramin'ny 7 alina 7 alina raha voaleviny ireny razana ireny satria efa hariva avany izy vao tonga dia tsy maintsy mitady ny vahaolona rehetra zany zay miaraka amin'ny tompon'andraikitra ny afokotany sy ny fasambahiny. Araka izany, vinavinaina ho amin'ny herinandro avy io no afaka mandray ireo olona matin'ny Covid-19 na noho ny antony hafa ka tsy afaka mivoaka ny faritra ity fasan'ny firaisampo eto amin'ny fokotany Mandrosoa anatin'ny komuna Anosiala ity. Ny fanaovana ny asa tahaka izao izay mila fanamboarana eritreritra hoy ny resaka ny fanaovana tamin'ireo maçon. Izy moa zany vao teto vao nanao izy dia mitovy amin'ny asa ohatra amin'ny asa manao trano fa zany hoe izy fasana fotsiny fa izy fitadiavam-bola dia natao mila manamboatra saina fotsiny. Amboarina ny saina tsy dia alefa lavitra zany hoe fasana ty amboarina ity fa le vola ny tena eritreretina. Nanaovana ihany ity zao zay anankiroa maçon anankiroa ndray andro nanaovana iny anankiray. 1,20 m ny largeurany dia 2,50 m ny longueurany dia profond ny 1,40 m. Ankoatra izay na efa ho vita azy ity fasan'ny firaisampo andiany voalohany ity mbola mitaky ny ijerena azy ireo hatrany ireo mponina manamorona ny toerana indrindra ny lafo ny ara-pahasalamana. Izy moa zany dia zavatra efa natao ka ianao tsy afaka andidy hoe tsy azonao atao io ary ianao tsy tanonao koa le izy
nefa zavatra oatra mampatahotra ihany amin'ny lafiny indray misy mifandevenana moa ianao indraindray misy vety le fatahorana ohatra hoe misy le fahafatesana zay anao vao mamorona le fasana fa tsy tonga dia le fasana no vao ataonao fotsiny dia atao inona atao fasana ane zao be da be indray maninona raha mena majinika ary le tany ambola sy anaovan'ny rehetrarehetra tsy leritreretina mihitsy zany le izy hoe eo no ataondry zareo dia tafiditra ao anatin'izay zany le tahotra anay tena matahotra zay satria akaiky loatra e tena akaiky ina dia tena atahorana zany le aretina zany no tena atahorana satria manamorona n'le trano misy anay dia na fikaramanay ara zao a dia tapaka tanteraka satria rano ambany io tatatra ambany io no rano anasanay lamba dia le olona manakaramanay zany tsy mety ame lamba sasainanay intsony. Mametra-panontaniana ihany koa ireo mponina ny amin'ny antony ny safidianana anosy ala ametrahana ity fasana ity. Zavatra tena mampahagaga anay a dia aty daholo ny faharatsiana rehetrarehetra no mitambatra. Ao zao ny fasamboa atsimo tanànanay dia mitodika kely maketo zay zao a dia le fasana le firaisapo dia plisiny a le ankizin'ny centre le zaza maditra ao eo avaritra kely le ankizin'ny centre adala dia eo avaritra le adala le hôpitaly Manarapenitra tena voadidina nge zay aty aminay no natao ny faharatsiana fa dia asa loatra hoe inona loatra no dia anaovan'zareo aty fa dia efa tena le faharatsiana rehetra zany a napetrany aty aminay. Miampy olona enina indray no lavin'ny valinaretina coronavirus teto Madagasikara araka ny tarehimarika izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miisa 720 ny tranga vaovao tamin'izany io na saina. Olona enina indray no lavin'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara ho an'ny andro ny omaly araka ny tarehimarika navoaka ny ministeran'ny fahasalamana ary 720 ny tranga vaovao raha 770 kosa ny sitrana. Eto amin'ny faritra Analamanga-Trano no ahitana tranga be indrindra izay misy 770 izay mitsinjara ho toy izao: 7 tao amin'ny distrikana Ambohidratrimo, 720 tao amin'ny distrikana Atsimon-Drano, 520 tao amin'ny distrikana Avaradrano, 520 ny teto Antananarivo renivohitra ary iray tany Ankazobe. Hatramin'ny sy ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara, misy 770 ny isan'ny olona efa lavo. Ho an'ny andro ny omaly 527 ireo olona mbola manaraka fitsaboana ary iray 300 no anatin'ny forme grave. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavatra isika orinan'izay atantsika mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara. Eo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly rehefa avy eo ary. Tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbaliky mamiratra no aviko. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Manoloana ny korotana sy ny disadisa eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy rotsaka antsehatra amin'ny fandaminana izany ligy miisa 12 manerana nosy anombohana n'izany ny fivoriana tsy ara-potoana izay tsy nisy efa atao anatin'ny rotaona zay ho ny foloan'ny ligy paritra Analamanga ka eto Andretsilafo. Ligy miisa 12 amin'ireo 20 manerana ny nosy no namaly ny antsoavo natao ka nandray fanapahan-kevitra iroso amin'ny fangatana fivoriana tsy ara-potoana andraisana tanana ny fandaminana ireo disadisa sy korontana amin'ny baolina kitra malagasy. Ny fivoriana tsy ara-potoana izay tsy nisy tao anatin'ny rotaona. Raha assemblée générale tokony isataona izy io dia nandritra ny rotaona zay
no tsy nisy io assemblée générale io izay no angatanay amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ireo comité exécutif eto atoerana sy ny filohan'ny ivelany mba hampiantso haingana satria karazany hoe raha tsy vonona zareo dia ny ligue afaka mandray atanana ny rehetrarehetra zany raha ohatra ka zay no tombontsoa ambony baolina kitra malagasy mitovy hevitra foana na io ne tsy nanomboka tamin'ny resaka mpanazatra ihany fa hatrany amin'ny resaka akanjo anaovana io dia efa fanolana ny ao amin'ny comité exécutif sy ny mizara clan roa zany io fédération io indraindray mizara clan telo mba tsy ary-menatra ihany ny ligue amin'ny zavatra mitranga tahaka an'izany zay nanaovana Antsoavo eo alao mandraindraiky zazalahy fa tsy mety tsony ny zavatra tahaka an'izao. Afaka mangataka fivoriana tsy ara-potoana ny ray apahatelo ny ligy ary ny roa apahatelo no mankatoa izany fanapahan-kevitra tapaka mandritra izany. Tanjona ny hitondrana fanatsarana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ka hanomezana lanja ny ligy. Mba hampitaina amin'ny rehetra izy ity ny mba ametrahana amin'ny toerana tokony isy azy an'izany ligy zany any amin'ny faritra tsirairay avy na eto ampovoantany arany satria mahatsiaro ihany ny ligy fa voailikilika rehefa amin'ny andro aorinan'ny fifidianana fa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia anjely kely daholo ny filohana ligy rehetra fa rehefa tonga ny andro fiasana dia ohatrany tsy mahafantatra na ny tompona andraiki mpanjakana io na ny tompona andraikitra ny fédération io na ny tompona andraikitra rehetra zay voakasika zay dia ohatrany tsisy zany ligy zany ka nisan'ny anaovanay Antsoavo ihany koa ho an'ny rehetra fa ny ligy no membre ny assemblée générale organe faratapony ahafahana manapa-kevitra amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Apetraka ao amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ny fangatahana ary andefasana ihany koa ny any amin'ny CAF sy ny FIFA ialana amin'ny fanasaziana mety hitranga. Izay vao mety ho tonga ny sarintsika satria ny fédération tsy manao assemblée générale anatina roa taona zany efa zavatra hafa zay ka eo le tiako tenenina hoe aiza ny mauvaise foi zany no mipetraka eto amin'ity baolina kitra ity amintsika amin'ny telo zao dikan'izay miandry ny fepotondra eo zay mino fa manam-pahendrena ireo fédération nareo ampiantso ary aza eritreretina foana hoe zavatra ratsy no tapahana ao anatina assemblée générale fa hatramin'izay nitsiny dia zavatra anasony baolina kitra foana ny zavatra tapahana ao anatin'izany assemblée générale izany. Tiako koa ny manamarika fa ny fangatahana ity dia ho alefanay any amin'ny FIFA sy ho any amin'ny CAF satria ara-dalàna io. Tsy tokony hisy raha ny fanazavana ny sakana tsy ahafahan'ny ligy paritra miroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana anangatahana izay tokony hivaly ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa. Lafimavao hafa kosa indray dia tanora miisa 4 avy amin'ny fiangonana Ekara Mangasoavo no nahazo fihofanana arakasa teny anivon'ny CNFPPSH tanjona amin'izany ny fanampiana sy ny fanomezan-danja ireo tanora hiditra amin'ny fandrarana sy ny sehatry ny asa. Henri Florent. Tsy mijanona amin'ny fampiofanana ireo olona manana fahasembanana irery ihany ny fitoerana CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap fa misandraka ihany koa amin'ny sehatra tsy miankana amin'ny fanomezana karazana fampiofanana maro samihafa. Vokany tanora miandahy miambavy miisa 450 avy eo anivon'ny fiangonana Ekara Mangasoavana indray no nisitraka fampiofanana tamin'ny lalam-piofanana maro samihafa teo anivon'ity ivitoerana ity. Isan'ny fitezany ny tanora eo anivon'ny fiangonana ihany koa raha ny fantatra no antony izao fanomezana fampiofanana izao. Ny antony moa zany dia ao anatin'ny fiangonana ito amin'ny diocèse Antananarivo manana soro-dalana anankienina zany. Dia ny soro-dalana fahaenina hoe fampivoaram-piainana, fampivoaram-pivelomana. Dia ao anatin'izay fampivoaram-pivelomana izay zany no antony anaovana an'ilay hetsika tetỳ amin'ny fiaraha-miasa teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanafarana arak'asa mba ahafahana hoe araka ny tanjon'ny firenena moa zany tanjon'ny tsika amin'izao fotoana hoe ahoana ny fomba ataon'ny olona mahazo asa miendrika sy mahavelona dia izay no antony anaovana ny fampiofanana arak'asa. Satria amin'izay le hoe fampivoaram-piainana izay dia ny toko hoe ireo matière d'œuvre rehetra nampiasaina no ny atohan'ny mpiofana zany. Ny centre moa ny atokan'ilay hoe matière plateau technique fa ny fiangonana ihany koa toko hoe nanome toko hoe karazana motivation kely ho an'ny mpampiofana zany izay zany natao. Nanamafy ankilany ny solotenan'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa fa isan'ny tanjony fitondram-panjakana ankehitriny
ny anomezana fampihofanana arakasa ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mba hanatratrarana ny tanjony. Raha amintsika miteny zao maro ny fiofanana mandeha erana Madagasikara. Raha tsy teny zao zay fiarahamiasa mifidy misy ny Tamatavy, misy any Fianarantsoa, raha nombokotsy ela koa ny eto Antananarivo. Zay zany ny antony mahatonga ny ministera hoe tsy maintsy manofana na io ary ny fofana ny resaka Covid, ny ministera dia manohy ny engagement zay napetraka ny fitondram-panjakana. Zay engagement zay dia hanofana 1 million ny olona tsy mananasa na very asa mandritra ny 3 taona. Hitoy amin'ny sehatra maro samihafa araka izany fampihofanana arakasa tanterahany ministera tahaka ny hita tetsy amin'ny ivon'ny CNF-PPSS ity. Izay voasoratra anarana ao amin'ny olafitry ny infirmiera ihany no lazaina fa infirmiera ara-dalàna hatreto misy 502 sy iray alina ireo infirmiera voasoratra anarana amin'ny zany. 70 isanjato ireo CSP dia infirmiera avokoa no mitazona azy raha ny fanazavana azony alarina efson. Voalazan-lalàna ny atao hoe infirmier ara-dalàna dia voasoratra ao anatin'ny olafitra. Izahay zao eo amin'ny 12500 eo zao ny voasoratra anatin'ny olafitra. Ary reny no ataonay hoe infirmier ara-dalàna satria ny sasan'izay zany dia manao antsoava hoe raha anao exercice légal tsara ianao dia tsy maintsy miditra ao anatin'ny olafitra aloha. Reny zany dia manao exercice illégal ary ny olafitra manana fahefana feno anenjika ny infirmier na mpiasam-panjakana ianao na miasa privé ka raha voatsy anatin'ny olafitra zany dia tsy considérainay mihitsy hoe ho infirmier fa infirmier mpisantoka zany filazanay an'ireny ka. Sekoly manofana infirmiera sy sage-femme enina no an'ny fanjakana izay miparitaka amin'ny faritra. Miisa 20 kosa ireo sekoly na institution tsy miankina manofana infirmiera sy sage-femme izay eken'ny fanjakana. Isan'ny fenitra takena amin'izy ireny ny hoe sekoly iray afaka manofana infirmiera 70 ary sage-femme 70 ao anatin'ny taona iray. Araka izany maro anisa ireo infirmiera sy sage-femme fa tsy voatery hiditra mpiasam-panjakana avokoa izy ireny vao mivoaka raha ny fanazavan'ny filohan'ny olafitra nasionaly infirmiera eto Madagasikara. Dikan'izany zany maro anisany infirmier sy ny sage-femme eto Madagasikara fa izao eto zany dia manao antsoava amin'ilay infirmier namana tsy voatery ho mpiasam-panjakana daholo isika infirmier namana mivoaka amin'ireny institut privé reny satria ny établissement privé dia mandray koa infirmier na sage-femme fa ny azoko atao ary zay ny isorako ny fitondram-panjakana manangana cabinet de soins manangana cabinet d'accouchement zany azontsika atao zany ary ny fanjakana efa manome alalana any zany dia za zany mampirisika andreny izahay 70% ny CSB1 CSB2 nge raha système de santé eto Madagasikara ny jereny dia ny CSB1 na CSB2 reny zany dia ny infirmier na sage-femme mitazona an'izay any zahay tsisy olona manampy anay fa dia tena tompona andraikitra feno izahay zay zany mahatonga anay hoe natao hoe nge infirmier dia mpitsabo hoe inona moa natao hoe mitsabo natao hoe mitsabo ne dia mikarakara ny marary izahay infirmier 24 heures sur 24 heures eo anila. Nandray anjara feno amin'ny ady atao amin'ny valana retina coronavirus ireo infirmière tao ireo lavo nandritra n'izany ady izany raha ny fanazavan'ny filohan'ny olafitra nasionaly ny infirmière eto Madagasikara. Travail de commission no nanamariany ireo mpikambana ao anatin'ny olafitra nasionaly ny infirmière eto Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmière androany. Apetraka kosa ny politique sectorielle de gouvernance ahafahana amin'ny anamafisana ny ady atao amin'ny kolokolo eto Madagasikara ka eo anivon'ny gendarmerie-pirenena no anombohana izany androany. Nisy ny fionana teo amin'ny office chargé de la lutte contre la corruption et traitement des doléances eo ao anivon'ny gendarme sy ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité fanadinina Yonina Saina. Ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena no anombohana ny fametrahana ny politika ampitantanana isaky ny ambaratonga izay iarana miasa amin'ny komité miaro ny fahitsina na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Ny tanjona dia izay metrahana ny secteur politique sectoriel zay satria samy manana ny maizy azy ny ministera tsirairay avy. Zany tsy midika hoe
zao ny gendarmerie vao hiady amin'ny kolikoly fa efa niady tamin'ny kolikoly ihany hatramin'izay a fa fanatsarana zany izy ity a fametrahana aux normes ny ady atao dia zay no mahatsara ny rahamasy amin'ny olona fa manana atrekifa manokana fa manana nandalana manokana mikasika an'izany a. Ady amin'ny kolikoly fametrahana ny tany-tandalana sy ny fanjakana tsara tantana no tanjona. Ny kolikoly izay isan'ny sakana lehibe amin'ny fametrahana ny filaminana sy ny fampandrosoana. Aorian'ny fametrahana ny politika ampitantanana, iroso amin'ny fampiarana izy ireo. Dia anisan'ny sektora vonona ny gendarmerie zany a, dia vonona iaraka ifampitanana amin'ny CSI, dia anao andrafitra izay politique sectorielle zay a, miaraka amin'ny gendarmerie zany izahay. Efa misy moa zany ny zavatra nomanina, manahoana fahavononan'ny tsirairay ao anatin'le izy a, dia fampitantana zany gendarmerie sy ny CSI mandrapahavita an'izay politique sectorielle de gouvernance zay. Taona vitsilasa izay najoro ny office chargé de la lutte contre la corruption et de traitement des doléances na ny OLCCTD eo anivon'ny zandary anamafisana ny ady amin'ny kolikoly na ivelany na ao anatin'ny rafitra. Raha ny atotanisa ho an'ny 3 volana farany ny taona 2024 misy 10% ny fitarainana tranga kolikoly voaray, niakatra 2,300 izany ny taona 2024 ary misy 7,15 nanomboka ny volana janoary hatramin'ny faran'ny volana aprily 2024. Natratra 4,7,450 isanjato izany hoe misy 7,20 ny fandraisana tanana natao ny taona 2024, 13,450 isanjato na miisa 7,70 ny taona 2024 ary 2,70 isanjato miisa 7,70 ho an'ny taona 2024. Ovit alohan'ny faran'ny taona ny tsena roa lehibe eo amin'ny akomma 67 hectare sy ny tsenana lakamisy eo anosy raha ny fanazavana nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny ben'ny tanàna tamin'ity androany ity. Nijerena nandritra izany ihany koa ny fandrosoan'ny fotodrafitrasa ny alarana efson. Androany idina ifotony nijery ny fandrosoan'ny asa ataon'ny komuna Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna. Nojidiny nandritra izany ny tsena lehibe atao amin'ny koma 67 hectare sy ny tsena analakamisy tao anosy izay asiana ireo mpivarotra amoron-dalana. Hovitana mialohan'ny faran'ny taona ny tsena roa lehibe ireo raha ny fanazavana. Teo ihany koa ny fitsidihana ny tsena tao Antaniavo ka nisy ny fifanarahana amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa teny an-toerana. Orinasany manao azy ny mety ho fahatarana dia misy foana ny taratasy tsy maintsy fanarahana ny lalàna misy amin'ny fandrafetana ny trano. Misy zany ny taratasy tsy maintsy alaina raha ohatra zao ny eo amin'ny koma sy 67 hectare sy ny eny amin'ny anosy hitanareo fa le toerana ametrahana ny trano tsy hoe tany efa mafy dia tsy maintsy mbola misy ny fanarahana ny fety asa atao meloa manao étude ny sol mba ahafahana mahazo tsara fa mahazo fototra tsara ny trano mba tsy hitovana. Reny zany misy fotoana arahana dia miandry ny vadiny reny. Ny torak'izay koa ohatra ny hoe ny assurance sy ny anarefetra mahakasika ny trano rehefa aloriana dia zao dia efa homanina daholo zany rehefa vonina tsara ny taratasy reny dia misosa tsara amin'izay ny asa. Akoatra izay nisy ny fanaraha-maso ireo fanamboaran-dalana teo amin'ny 67 hectare asian'ny Nospatrana izay tena mampitaraina ny mponina sy ny fifamoivoizana. Ny fanamboarana an'ireny pave efa miletsy. Izy ireny zany dia tena natao ihany sady ampianarana asa ny olona no ihany koa fanomezana asa ny zareo. Manomboka zany izy dia ampianarina dia rehefa any aoriana izy zany efa aleo tena dia vita manao lalana amin'ny toerana izay misy entreprise makasy.
Lalakely mirefy 2.70 kilometatra no natao beton hanamorana ny fifandraisan'ny faritra Anosibe sy Namontana. Nampanantenan'ny ben'ny tanàna nandritra ny fidinana fa ho asiana jiro iny faritra iny. Tafiditra tao anatin'ny fitsidiana izay natao androany ihany koa ny fijerevana ireo mpitsabo ateny amin'ny CSB2 Namontana. Trangam-piarahamonina kosa indray dia orinasa iray teto andrenivohitra no niaran'ny fandrobana entana mitetana 30 tapitrisa ariary maheritra ny fiandohany ity volana ety araka ny fanadidina izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana ny mpiasa tao amin'izay orinasa izay ihany ny tompona antoka tamin'ny fandrobana io ny nasana. Saika ireo orinasa tsy miankina rehetra no mikaikaiky amin'izao fotoana izao vokatry ny fahasairana nateraky ny krizy ara-pahasalamana. Ao ireo voatery ny katona noho ny fatiantoka, ao ireo nampena ny mpiasa ao aminy vokatry izay fahasahiranana izay. Manampitrotraka io fahavoazana io, mbola misy amin'ireo mpiasa no manao ny asa ratsy, mangalatra ny entana ao amin'ny orinasa, toy ity tranga teto andrenivohitra ity. Ambolana maro ny mpitatitra sy ny tompona andraikitry ny famoahana sy ny fampidirana entana ao amin'ilay orinasa noho ny taona sy namoaka tsikelikely ireo entana tao amin'ny trano fitahirizana. Tsy tsikaritry ny lehibe ny izany raha tsy ny fiandohan'ity volana May ity noho ny fahabanganana izy rehefa natao ny fitsirihana fantatra fa maro no very. Nametraka fitoriana teny amin'ny polisy ny tompona andraikitry ny orinasa ka nanao ny fanadihadiana ny polisy ekonomika ka nahavoasambotra olona miisa 9 izay nandray anjara mivantana tamin'ny fangalarana. Amin'izy ireo, ny roa ny tompona andraikitry ny famoahana sy ny fampidirana entana ao amin'ilay orinasa, ny iray mpamily ny fiara nitondra ireo entana izay avoaka ao amin'ny orinasa, ny efatra mpitatitra sy mpibata ny entana ary voasambotra ihany koa ny olona iray mpividy ireo entana halatra. Rehefa natotaly, mitetina maherin'ny 30 tapitrisa ariary ny entana efa nangalarina izy ireo tao amin'ilay orinasa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitohy hatrany ny fifandonana eo amin'ny Israel sy ny zareo Palestiniana. Nanambarana ny tafika Israeliana fa nanafika ny bande de Gaza. Ahin'ny maro kosa ny fitaran'ny toedrara any amin'ny toerana fanadina. Miakatra ny maripany eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana amin'izao fotoana izao. Omaly, araka izao hita amin'ny sary izao, tifitra lance-roquette mikendry any Tel Aviv ataondreo jihad islamika. Ora vitsy taoriana izay, nanambarany praiminisitra Israeliana fa tsy azo ekena ny ataondreo Hamas sy ireo jihad islamika. Efa maro ny famaizana natao azy ireo, saingy mbola iamafy izany noho izao fitohizany herisetra sy ny fampiroroana ataony reto farany izao. Miantso ny fahavononana, ny famondronana ny hery, ity tompona andraikitra ity ahafahana mamerina ny filaminana ho an'ny vahoaka Israeliana. Nisy ny fampiasana ny bouclier anti-missile andry zareo Israeliana, nisy ny voasakana tamin'ireo bomba, saingy tao ihany koa ireo mbola navita nandravarava tao Tel Aviv, izay niainga avy any Gaza. Vokany fiara fitateram-bahoaka iray no potika tanteraka. Ny aloha eo nefa efa maro ny tifitra namoizana ain'olona ny tranga tany antoerana. Tahaka izao ny tifitra miainga ao bande de Gaza, izay namalina ataon'ireo tafika anabakabaka Israeliana, izay namoizana ain'olona maro ihany koa. Samy nahitana fahavoazana sy faharavana goavana na ara-pitaovana na ara-olombelona ho an'ny andany sy ny ankilany, saingy tsy milefitra ary famaliana trany ny fanafiana. Hatramin'ny androany, samy nilaza sy nanamafy ho manana ny fitaovana sy ny hery avokoa ny rotota. Nahitana fioharam-pefy ihany koa raha ny fivoarana toedrara ankehitriny. Ho an'ny mpandinika, ahina iverina ny tamin'ny taona 2024 sy ny tamin'ny taona 2024. Ils craignent que cette nouvelle escalade ne se transforme en guerre comme en 2008 et 2014. Zay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrano nanatraka izany soava tsara daholo tompoko.
Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.